manana ny ambarany sy makasika izay fandrafetana ny kambana anivon'ny gouvernemanta izay ihany koa ny docteur Randria Miarso Joseph aratsika eto zao manaraka izao ny faneho-keviny momba izay. Gouvernemanta mampiray malagasy no ilaina ary takiany vanim-potoana amin'izao fotoana izao, hoy ny docteur Joseph Randria Miarso. Tsy fotoana izao hifamaliana fa fotoana hanambarana ny hery. Ny kasika ny gouvernemanta everiko hoe gouvernemanta hitadiavana firenena amin'izao fotoana izao dia gouvernemanta mampiray. Zany hoe ny président de la République io fa manana ny légitimité ananany maha-olomba fidy azy, fa ny gouvernemanta miaraka aminy koa dia gouvernemanta afaka hanampy izay légitimité izay ka gouvernemanta hampiray ny ray malagasy manontolo no tadiavana firenena amin'izao fotoana izao fa tsy resaka olona na resaka proposition fa le foto-kevitra. Fomba nanganan'ny gouvernemanta zany tsy gouvernemanta d'union nationale zany fa gouvernemanta mitarika ny firaisankina, gouvernemanta mampiray ny vahoaka malagasy na ny ao anaty fitondrana na tsy ao anaty fitondrana fa hitondra ny fiaseim-pony vahoaka malagasy rehetra hanompo ty tanindrazony ty ary handray anjara mavitrika, handray anjara feno amin'ny fanarenana ny firenena. Nosoritany docteur Joseph Randria Miarso ministra teo aloha fa ny fampiavanam-pirenena no antoka hatongavana amin'ny firaisan-kinan'ny malagasy. Manohana ny ezaka tanterahan'ny filoham-panjakana dimy ary ny FFKM amin'ny fanohizana ny jinika ho an'ny fampiavanam-pirenena ny tenany. Takino resaka fampiavanam-pirenena io araky ny fahafantarantsika azy ary voalaza eny ombeny tsy resaka fampihavananao olona roa na telo fotsiny fa fitadiavany firaisan-kina ny zanaky ty firenena ty amin'ny lafiny rehetra. Zay no tanjona satria sika miara-mahalala fa raha izao va misy zao tsy misy olona ray na toko politika ray na vondrona ray afaka manala ny Madagasikara amin'izao hasana sy fahasahiranana misy eto amin'ny firenena zao. Isika miaraka, isika mianakavy miaraka no afaka hiatrika ny fahasahiranana, no afaka hanala ty firenena ty amin'ny resaka fifamalina sy tsy fankazahoana. Mariana fa mitoram-pitso eny amin'ny CCI Vato ny fivoriana tampo ny filoham-panjakana dimy ery Rajonary Mampianina, Ratsiraka Didie, Zafy Albert, Marc Ravalmanana ary Andry Rajoelina. Fivoriana tampo fahadimy ny filoham-panjakana ary tafiditra ny fanomanana ny fampiavanam-pirenena eny fotony izay eo ambany fitarihan'ny FFKM.